Teo no nankalazany fahadimy amby telopolo taona ny joron'ny fikambanana ivondrona ny teraky-vinany eo anivon'ny faritra Mananano eo ihany koa ny Fanony ary ny namorona antsoina ihany koa hoe mafana izy reto ity fikambanana ity moa izay nipoiran'ny fampihavanana raha ny ara-tantara no asiana maso. Lovaramanantsoa no mamintona no. Tao anaty lanonam-pianakaviana no nankalazana ny fahadimy amby telopolo taona ny fikambanana fivondrona ny teraky-vinany dia ireo avao maniandro Fanony ary namorona antsoina ihany koa hoe mafana. Tetsy amin'ny trano filanon'ny Etsesy Mahibahoaka Ivato no nitanterahany izany lanonana lehibe izany ny alahady lasa teo. Azo lazaina hoe tena fotoana lehibe koa no androany amin'ny tantaran'ny zanak'Antemoro eto Madagasikara satria androany zany no nankalazaina ny fahadimy amby telopolo taona ny fivoroan'ny fikambanan'ny zanaky telo vinany Mananano, Farony ary namorona izay maha fito vinany. Fantasika fa hoe amin'ny Antemorona dia fito vinany dia telo ngezabe amin'izany zany no nizoro ho fikambanana anankiray amin'ny faritry manakara-manontolo iny zany. Koa araky valaza zany dia fatelo amby fahadimy amby telopolo taona izay ary tarohan'izany dia nisy tantara izoa dia ny hoe nirazana taloha dia efa nagnano an'io fihavanana io fihavanana atao hoe tohitroky dia zay tohitroky zay zany no tsy fagnano rasy ary azo lazaina hoe mitambatra foana mifampitay foana hatram'izay ka hatram'izao. Ny zava-dehibe koa dia raha haran'imponina jerena dia io farany be dehibe indrindra ny mponina amin'ny faritra Antemoro. Ny dikan'izay dia izany hoe fihavanana zany dia fara fihavanana hoentina ampiavana n'Antemoro ary hoentina ampiavana ny vahoaka malagasy manontolo. Misaotra ny ray aman-dreny rehetra satria tonga be dehibe ny ray aman-dreny tonga teto miaraka nangalaza nanome voninahitra amin'ity fotoana lehibe ity. Nanitry ity lanonana ity no nampahafantarana ny ray aman-dreny Vinaitana sy angady nananana ity fikambanana mafana ity dia ny professeur Radessa François de Sales telo amby valopolo taona. Nitolorana mari-pakasitrahana tokoa ty ray aman-dreny fikambanana ity. Nahazo loko vaovao ny fikambanana ka nitolorana loka ihany koa izay namorona zany.